Ao anatin'izay fiparitahany horonan-tsary Nosy Rose izay Andriambavilanitra manana ny lazany ao anatin'ny tambazotra Facebook indrindra eo amin'ny sarimihetsika malagasy amin'ny mampanakanto azy zay dia naneho ny heviny ihany koa i Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy tao anaty tambazotra an-tserasera Facebook tao hatrany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino fony milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampiandrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitry ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy mahakasika an'ilay horonan-tsary Nosy Rose no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa mialohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto maro indray ny kisoa izay matin'ny pesta any Antsiranana amin'izao fotoana izao nanamafy ny tompon'andraikitra fa voan'ny pesta porcine classique ireo biby ireo tsy mifindra amin'olombelona io aretina io fa ny kisoa no maty raha ny vaotratrany miparitaka haingana amin'ny samy kisoa ilay izy any Antsiranana any amin'izao fotoana izao ka noho izay dia aoka samy hanaramaso ny kisoany hatrany mba tsy hiparitahany izay resaka pesta izay any Antsiranana any amin'izao ankehitriny izao fa mihamazovahana izay resaka pesta izay miparitaka etsiroa amina kisoa izay any ambanjay indray maty ny biby may ny ala potika ny fambolena vokatry ny dorotanety ao amin'ny fokotany Tanambao Ankinaka commune Maherivaratra distrikany Ambanja nanomboka tamin'iny andro ny afako maly ariva iny no niseho izay dorotanety izay namoizana ireo biby sy ny ala tany antoerana tany eo amin'ny resaka fisolokina indray milaza ho manana havana ambony afaka mampiditr'olona ho zandary ity lehilahy ity ka nahiditra ponja vonjomaika Aombilobe amin'izao fotoana izao vola mitentina 2,7 no efa azony tamin'ny fisolokina io nanomboka ny volana Jona hatramin'ny Aogositra lasa teo natao ny petrabola atao anatin'ny finday trateaka ny gendarmerie brigade Ambilobe izy no izany asa ratsiny izany averina hatrany ihany koa fa madio ny fifaninanana ho an'ireo maniry hanao zandary hoy ny tompon'andraikitra ka inona no hitadiavana olona ambony afaka mampiditra amin'izay resaka fifaninanana hiditra ho zandary izay midika izany fa efa tsy kely lalina ny ratsy ary miseho amin'ny endriny rehetra ity resaka kolikoly ity amin'izao ankehitriny izao profony izao ity lehilahy izay milaza ho mahatafiditr'olona ho mpianatry ny zandary izay eo amin'ny resaka loza famovizana indray fiara vaventy iray izay nivadika teny ho lalam-pirenena fahefatriny teo firazanana fokotany Manankazo distrikany Ankazobe tamin'ity herinandro ity feno entana ity fiara ity nilozany hisatra atao anatin'ny fiolahana ka nampidoza naratra mafy ny mpamily ka nalefa any amin'ny hopitaly Ankazobe naratra ihany koa ny zanaky ilay tompony fiara tao anatin'izay loza izay niseho tamin'ity fiara be ity nanao lozany famovizana ihany koa ity fiara ity teny ampitatafika RN7 iny tamin'ity herinandro ity nahafaty lehilahy iray izay mpitondra bisikileta ary lasa nitsoka ilay olona nitondra ny fiara araky ny voalaza hatrany vokatry ny fandehanana mafy no antony nahatonga an'ity loza ity raha ny voalazan'ireo nanatry maso ka izay no nahatonga an'ity fa ty olona tsy manantsiny voadonany ity fiara ity hatrany ka ny mpandeha mitandrema ihany amin'io setrasetra sy fandehanana mafy io fa tsy fitandremanareo kely izay dia lasa mampidodoza ho anareo sy ho an'ny hafa ihany koa raha ity olona izay maty voadonany ity fiara ity zao dia tsy nanam-po mihitsy fa ho faty vokatry n'izay loza famovizana izay nefa noho nihetraketraky ny fandehananareo mafy no nahatonga an'ity tsy manantsiny ity lasa maty tsy fidiny tahaka an'izao loza famovizana hatrany fiara Sprinter 312 avy any Antananarivo fiazona Antsohihy no tradoza teny amin'ny lalam-pirenena fahefatriny distrikany Ankazobe iny hatrany tamin'ity herinandro ity vaky kodiarana aorina no nahatonga ny loza ary no entina eny amin'ny hopitaly Ankazobe ireo naratra
vokatry izay lozan'ny famovoizana izay tsy nisy kosa nienana foy tao anatin'ity lozan'ny famovoizana ity hatrany. Haitrano Mahatsiravina no niseho tao Mangarivotra fokontany Ankadimena komina firenena distrikany Tsorona Mandidiny. Trano misa 570 tafo no maikila tao anatin'izay haitrano izay. Dorotanety no nahatonga ny voina, tsy nisy nienana foy, lasa lavenina kosa ny vola sy ny vary, ny biby fiompy ny entana rehetra tao anatin'izay haitrano izay. Raha ny fananana may isan-tokantrano no kajiana dia tombanana amina miliara. Miantso ny mpitondra fanjakana mba hijery ankaiky ireo tradoza fa mampahonena ny zavamisy hoy ny ben'ny tanàna any an-toerana trany taorian'izay haitrano Mahatsiravina izay niseho tamin'ity toerana izay voalaza ity. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny fanehoan-kevitra izay nataony Ramatoa Lalatindra Rakotondrazafy tao anatin'ny pejiny tao ny amin'ny mahakasika an'ilay horonan-tsary mamoafady any Andriambavilanitra Nosy izay niparitaka eran-tambazotra Facebook iny tao anatin'ity herinandro ity. Nilaza tao anatin'izany moa i Ramatoa Lalatindra Rakotondrazafy fa tsy fantatro ity vehivavy ity fa izaho kosa hitsangana foana haneho ny firaisankina raha mbola misy vehivavy atao tahaka an'izao araky ny voalazany hatrany. Mialohako amin'ny heriko iray manontolo ilay olona izay nanaparitaka ny sariny, manana zo hitory azy ilay tovavy satria enjehiny lalàna izany fihetsika izany. Mankahery azy sy ireo olona ankaiky azy rehetra aho amin'izay fiparitahany sary etsy izay. No esoriko tsy ho namako ireo mbola manao sangaratsy momba ilay izy. Olona mba natera-behivavy ihany dia faly mamotika fiainan'olona mba ahoana re raha anabavinao na zanakao vavy no tratra tahaka azy io. Asa inona ny tombony azonareo amin'izay fanaparitahana sy fanalambaraka olona etsy izay. Io no nambarany Ramatoa Lalatindra Rakotondrazafy tao anaty pejiny tao raha nitondra ny teny fampaherezana an'ity Andriambavilanitra no sady mpanakanto malagasy ity tao anatin'izay fiparitahany horonan-tsary mamoafady etsy izay, ary nampitandrina ihany koa moa izy mazava ho azy ho an'ireo izay minia hanaparitaka an'izay horonan-tsary etsy izay satria tena voararany lalàna ny fanaparitahana izay horonan-tsarin'olona ao anatiny izay fanalambaraka izay hatrany. Izay sy zay no masaka azo narosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.